Sokatra nanomboka androany hitety amin'ny tokotany be ny Garasoarano kosa ny Foire Tsiry etsika izay nasongadina manokana ny vokatra ireo tantsaha sy mpanao asa tanana. Aritra 3 andro moa ity foire ity. Mpitsidika manodidina 5,000 no andrasana hitety ireo tranoheva manodidina 10 mandritra ny andiany faharoa amin'ny Foara Tsiry. Etsika mamepona izay karakarain'ny regio Terzo Mondo sy ny vondrona asesima etsy amin'ny tokotany Benigara etsy Sorano. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ity etsika ity. Tonga name voninahitra izay etsika izay raha matoa Olgaramalason ministra mivarotra ny sady ministera Piay. Raha ny seha-pamokarana iray no sanatria mikatso dia ny fiainan'ny fiarahamonina mihitsy no mikatso ary dia mikatso manaraka izany ihany koa ny toe-karem-pirenena manontolo. Koa ny vahaolana dia izao ihany, ny varotra ara-drariny na le lazaintsika hoe commerce équitable et solidaire. Ary izany rahateo no antom-pisian'ny ansesma sy ny siansesma izay mampivondrona ireo mpamokatra hiatrika ny sehatra ny varotra ara-drariny izay zava-dehibe tokoa. Tanjona napetraka amin'ity Foire Tsiry ity ny fanentanana ireo tantsaha amin'ny tokony hirosoana amin'ny fambolena bio sy ny tokony hidirana amin'ny varotra tsy mitanila. Fotoana ihany koa hanentanana ireo mpandray anjara hanatsarana ny kalitaon'ny vokany mba ahafahana miditra bebe koa eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ny 10 isanjaton'ny akora ondrany tantsaha malagasy koa dia makany amin'ny tsena Europeanina.